Miarabantsika rehetra ary faly manonona ny fiadanan'ny tompo amin'ny alalan'izao horonan-tsary zao. Tiavany namanao tahaka ny tenanao izy ny baiboly. Izany didy zany dia izany didy lehibe indrindra ihany koa. Faharoa manaraka ny hoe tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Jesosy Kristy mihitsy no nanindry ny mahazava-dehibe izany didy zany. Ny dikan'izany dia hoe misy poids be mihitsy, misy lanjany eo amin'ny fanarahantsika an'Andriamanitra sy eo amin'ny tontolo tokony iainantsika ny sitrapon'Andriamanitra izany didy zany. Ny zavatra mahagaga dia ny fomba fitandreman'ny olona an'io didy hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao io. Tiako marihana amintsika vetivety raha ohatra tia handinika an'izany toko sy andininy zany ianao, dia hitanao zany eny amin'ny boky ny lalàna Levitikosy toko 7:12-7:20 ka tia amin'ny filazantsara. Matthieu toko 12:7-30, ny Marka 12:31 ary ny Luka 10:27. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Dia ohatran'izao ny fitandreman'ny olona azy io, indrindra isika mpino ity amin'ny Facebook. Aka ohatra isika rehefa misy zao mpanompon'Andriamanitra anankiray hoe manao ny tsy mety, misy zavatra voaporofo zao fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa mirona makany amin'ny tombotsoa an'ilay mpanompon'Andriamanitra manokana, zany hoe ny tenany manokana. Ohatra ray zay, ataontsika précis le ohatra ampahafolo-karena. Tany amin'ny boky ny lalàna izany resaka ampahafolo-karena izany dia didy nandidina ny zanak'Israely, satria tamin'izany dia nisy ny fanajariana ny tempoly ary ny Levita, ny taranaka Levy no voatendry ho mpisahana ny raharaha rehetra amin'ny fahafenony. Misy ampahan-draharaha zany na ny endre na ndreo fokony levy ireo Levita ireo amin'izay fisahanana fanajariana ny tempoly izay. Dia tsy mahazo nanana anjara raharaha hafa izy ireo teo anivon'ny fiarahamonina afa-tsy izay hoe fanajariana ny tempoly izay fotsiny ihany. Dia noho izay dia misy ny lalàn'i Mosesy nandidina ny fiangonana Israelina tamin'izany, ny amin'ny tsy maintsy hanokanana ny ampahafolo-karena, ny vary, ny divay, ny voaloboka, ny biby fiompy, ny tany sy ny sisa rehetra ho atokana andreo tondroina hoe Levita ireo ho fiveloman'izy ireo, satria izy ireo tsy nisy antom-pivelomana. Noho izay hoe tsy maintsy fisahanana fanajariana ny tempoly amin'ny fahafenony izay. Dia ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia mipetraka ny fanontaniana. Tsy vitsy ny mpanompon'Andriamanitra no mirona, entre parenthèse ileo mpanompon'Andriamanitra, question zany izy eto, satria raha tena mpanompon'Andriamanitra ve araka ilay nandidina ny Levita tamin'izany vanim-potoana izany ny amin'ny fanajariana ny tempoly amin'ny fahafenony 100 isan-jato, dia raha atao zay taha izay dia ny mpanompon'Andriamanitra amin'izao izay maka ny ampahafolo-karena dia tokony miaina izay fanajariana ny tempoly, izany hoe tokony miaina an'izay fametrahana ny fisahanany ny tontolo ara-panahin'ny mpino
satria ty amin'ny fanekena vaovao dia mazava hoe izy any tempolin'Andriamanitra ianareo ary nyfanan'Andriamanitra no toetra ao anatinareo atao anatintsika. Dikan'izay dia fanajariana tempolo 100 isan-jato zay zay le hoe temps plein. Donc zany noho izany dia mipetraka ny fanontaniana hoe raha maka ny ampahafolo-karena ny bisopy iray, ny apôstôly iray, ny pasteur iray, évangélistra iray izay mitonona ho mpitondry ny teny soa mahafaly ny filazantsara dia tokony hipetraka izay contexte izay hoe manajary ny tempoly 100 isan-jato temps plein. Zany hoe ny vola eo zany ny arena zany ao dia misy lalany sy misy fipetrahany misy fironany tsara, destination mipetrapetraka tsara ary misy effet cause ny resako amin'izay voajara ny tempoly zay le izy ka mipetraka ny fanontaniana hoe raha misy mitango ampahafolo-karena amin'izao dia manahoana ny endriky ny tempoly, manahoana ny endriky ny mpino, voajary ve ny tempoly, makaiza ny ampahafolo-karena. Zavatra misy dia ny zanaky ny pasteur mianatra ty andafy dia ny mpino fadiranovana dia mitombo ny volany amin'ny banky tranga misy zany. Dia rehefa miteny an'izay tsika, rehefa miteny an'izany, rehefa midenonce an'izany ianao dia mivoaka amin'izay ny mombajika rehetra aza mitsara mba tsy ho tsarainy zay tsy nanota taminareo anao kitorabato azy, aza manendry izay voahositry Jehova. Inona koa be da be ianao mahay noho ny fahalalako. Ny tiana tenenina amin'izay dia hoe izay ilay endrika fitandreman'ny olona amin'izao vanim-potoana izao anio hoe tiavany na manao tahaka ny tenanao io. Izany hoe raha misy zany olona manao tsy mety eo anivon'ny fiangonana, raha misy zany olona ohatra hoe ohatra ray ndraitsika teo, ohatra faharoa indray ty, ohatra hoe misy tovavy ohatra efa hitanao zao fa manao remarquable be foana izy miditra tara ao am-piangonana dia ny fitafiana efa tsy motina, tsy vitany hoe miditra tara izy fa mbola tsy motina koa ny fitafiana, mbola hoe manaitra filan'ny mpino mandavony malemy. Dia ny fitandreman'ny olona le hoe tiavany na manao tahaka ny tenanao dia le verset miteneniko tetsy hoe mialoha hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina zay tsy nanota taminareo anao kitorabato azy voalohany efa hita tsy mety zao. Zany hoe zay zany le hoe tiavany na manao tahaka ny tenanao. Ohatr'izany ny fitandreman'ny olona any hoe tiavany na manao tahaka ny tenanao io amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Dia tsika nefa mieritreritra ho any an-danitra daholo, mieritreritra andovan'ny fiainana mandrakizay. Io verset raha io fotsiny raisiko hoe tiavany na manao tahaka ny tenanao. Zany hoe amin'izao vanim-potoana iainantsika izao zany dia ny ratsy rehetra tsy azo tenenina. Io tsisy azo anavahana an'io fa nahavana kaika na mpiara-mivavaka, mpiara-manao intercession, mpanompon'Andriamanitra, olom-boafidy entre parenthèse zay, tratran'io daholo, tratran'izay toetra zay, tratran'izay fitandremana moderna hoe tiavany na manao tahaka ny tenanao zay. Ary ny olona ireny rehefa miteny dia ozy izy hoe efa feno fanamasina, zanaka sisa, ambany fahasoavana, inona koa teny amin'ny teny tsy fantatra, be da be. Fa mampalahelo fa izay ny fitandreman'ny olona an'io Levitikosy 7:12 io amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ohatran'izany ny endrika fitandreman'ny olona an'izy io. Ka raha vao midenonce kely an'ireny olona ireny ianao, manitsy mpanompon'Andriamanitra ianao, satria za manokana zao dia ohatran'izay ny contexte fandraisako an'io hoe tiavany na manao tahaka ny tenanao. Za tiako ny tenako ary miady mafy tsongako mafy ny tenako mba ho mangana hoy Paoly, miady mafy ny fiazakazahako any an-danitra dia manaraka ny fitarihan'ny fanamasina sy ny toro lalan'ny Baiboly hoe mitsara marina ianareo izy amin'ny Baiboly, izay tsy mety rehetra dia itsio. Inzany misy feony miantso mafy any an'efitra, ataovy mahitsy ny lalan'i Jehova.
amboariny lalakaleany de araka izay de manao zay ho afako mizara aminareo rehefa misy ny tsy mety tokony ahitsy, rehefa mitsy ny tsy araky ny soratra masina, tokony hifampizarana sy hifanitsiana. Fa raha vao miteny an'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny ianao, reny bisopy sy apôstôly sy mpaminany sy koena sy tonga de io verset majika reny no anendroman'ny olona anao. Aza mba mitsara ozy izy mba tsy ho tsaraina zay tsy nanota taminareo nao kitoraka azy. Aza mitsaratsara mpanompon'Andriamanitra sy ny sisa be da be le fanontany saiko teo. Zany ny fitandreman'ny olona ny hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao io. Ka par rapport amin'izay zavatra nyzaraiko zay de anjaratsika ny mandinika, anjaranao ny mieritreritra hoe ilay fitandremana moderna ve no tokony mbola voizina sy tokony ekena, sa le zavatra efa nyzaraiko isan-karazany teto, le karazana dénonciation madinidinika, ohatra hoe nisy alliance fédérale reny de betsaka ny toe-po miatsara velatsy tao anatin'ireny, de rehefa miteny ianao de be da be mihitsy message tonga hoe tsy tokony hiteny ohatran'ireny fa mpanompon'Andriamanitra reny, tsy ianao mihitsy no mantatra ny any am-pon'ny olona sy ny ohatran'izany, à gauche à droite, bref. Tiavany namanao tahaka ny tenanao ozy ny baiboly, anjaranao mamaly an'izay hoe ilay midénonce ny fahotana, manitsy zay tokony ahitsy, miteny zay tokony tenenina, manambara ny marina tokony ambara sy ny fahamarinana tokony apetraka araka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny volonté divine. Izay ve le hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao, sa le corruption, le hoe efa hita fa misy vehivavy tena hoe tsy norme ao am-piangonana, misy lehilahy ohatra hoe mpitendry clavier izy, raha vao tsisy azy de tsy afaka mandeha ny louange satria izy ihany no mahay mitendry ao am-piangonana, nefa io lehilahy io zany ohatra hoe mpandavo pino, mpandavo vehivavy amin'le fiangonana, de aza tenena izy fa raha vao lasany io tonga de tsisy tsony ny louange atao am-piangonana, tsisy mahasolana io tsony satria izy manana ositra ny fitendrena sy ny sisa ohatran'izany. Na koa hoe miteny mpitondra fiangonana anao miresaka arabola de aza tenitenenina fa eto ambavaka zay zany le fitandremana an'le Leviticus 19:18 ve, sa le conception zaraiko eto foana le principe hoe fananatra mifanitsy araka le voasoratra hoe alako ny fivoriana masina aro ro-paratsiana ho Jehova. Zay fa de valeo any am-pona ho any veloma.